Anaty beura actif Eskiva tsy lay mantiftifitra ny MC tifatif Zay ty le afaky slam Tafangereko nanovantitsy kolbatitaka Za maika ambitaka Somora mpatitaka. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Androany zany tsika miaraka amin'ny rappeur zay olobe anatin'ny rap zany Tovolahy. Big Tovolahy moa fa Tovolahy zany amizao a? Ja, efa Tovolahy sisa. Efa Tovolahy. Efa Tovolahy zany. Ny fitofitra. Ohatran'le maha-piky. Taloha moa zany le pikiko faly miarabany fijeriny anova androany moa zany a. Izy koa le anarana efa napetapetaka sa lafatany tamin'izany fotsiny nalaza be ny hoe Big, Notorious Big, misy karazana Big daholo ny zay olona ny plazin'ny olona ngeda. Tao anatin'le mouvement tamin'izany. De lasa napetaka koa hoe Big Tovolahy fa ny anarako ny hoe nom de scène-nako tamin'ny hoe vao nanomboka andapy de Tovolahy misy fa. Fa teo napinjo zareo hoe Big ketihany. Fa ina zany nahatonga le hoe Tovolahy. Ina zany le tena hoe tantaran'ny Tovolahy. En fait, ny anarako hoe Tovo, ny anarako Tovo Andrianina. De fa nanapaka hoe zay Dimlahy zany. De za fa efatra aminay Dimlahy de mbola lehilahy ihany de ozana baina tamin'izany hoe atao hoe Tovolahy maro ny anarako zany. De tsy nety mamanay fa hoe lava loatra zany izy aleo Tovo fotsiny. D'accord. De après nikariteko le hoe Tovolahy. De Tovo zany artiste sa hoe rappeur? Plutôt artiste angamba satria tsy rap ihany ataoko satria za koa zao mampianatra cinéma koa. Cinéma? Ouais, manao creative narrative designer na jeu vidéo koa, le zavatra hafa tontolo hafa koa zao zay. Mampianatra resaka gamification koa. Fa ao anatin'ny art daholo moa zany zavatra rehetrarehetra zany. Zay le atao hoe le creative business. Zany hoe plus artiste kokoa hoe mafia anazy. Le rappeur manko somary midy amina zavatra rehefa zany somary mivelatra amina zavatra maromaro ny zavatra atao. Satria mantsy ny olona plutôt figé am'le hoe Tovolahy rappeur. Fa nefa ny Tovolahy zany ao anatin'ny domaine artistique fa anaty sehatra hafa mihitsy zany. Tsy maninona ma zay koa le côté rappeur koa no asehoko mbola tsy resako za koa zao mampianatra eny amin'ny université koa zany amin'ny zavatra resako rehetrarehetra zany. Fa le côté rappeur no tiako nataoko en avant zany tamin'ny zavatra natao satria tamin'izany koa ny ankamaroany le zavatra eritreretina natao mbola somary sarosarotra. Zany hoe tao anatin'le tontolon'ny art zany ny mozika ny anisan'ny médium mora indrindra nanao anazy. Surtout raha hoe tsy de misy moyen sy ny rehetrarehetra. Noho ny ohatra hoe hanao film ohatra mbola somary mitaky zavatra vitsivitsy zay na matériel na ohatran'izany. De le mozika ny tena natao aloha fa après rehefa au fur et à mesure mandroso laza mivelatra misokatra amin'ny zavatra maromaro ny firenena moa de lasa mandroso kelikely mankany amin'izay ihany foana. De ina zany le histoire ny Tovolahy ao anatin'le mozika mihitsy zany Tovolahy. Ohatra nefa nanomboka depuis 1995 moa na hoe bien avant angamba. Taloha zay ary satria za raha ohatra tamin'ny génération anampanao rap. Justement nanomboka 94, 95 zany zandriny indrindra. Satria za vao même pas 12 ans tamin'izany. 12 ans. Ouais, de anisan'ny hoe zava ny rap foana aloha satria za araka le teneniko teo za manana soky anankitelo de manana sandry anankiray. De ny sokiko efa atao anatina fankafizana mozika tsy voatery hoe rap fotsiny mankafy mozika isan-karazany de fa tafiditra tao anatin'le izy vao kely zany. Tafiditra tao anatin'le izy vao kely fa nieny foana aloha tamin'ny voaloha zany. Za tsy amizao manko ny zavatra hitako hoe remarqué koa hoe raha manao comparaison am'le fahatongavan'ny tanora amizao anaty rap tsy nandalo an'le côté le miondana. Taloha anay zany misy an'izay le terme hoe miondana. Ka le mpiondana aloha tena mankafy le mozika fa manosika an'izay efa teo aloha ohatra hoe nisy groupe efa nihaza aloha zany le manohana satria tamin'izany le communauté rap tena mbola kely be tsy ohatran'ny am'izao.
de zany hoe mbola important be le firaisakina, le fifanohanana amin'ny zavatra atao zany a. De plus fitsikely ny tena hoe MC Mira. Fa ny publika manohana zany tena betsaka tao anatin'le tontolo tamin'ny voaloha azo hitsahana amin'ny ratsan-tanana mihitsy ny olona mirapy zany. De le miondana mihitsy aloha no tena important tamin'ny voaloha zany, le mihaino makafy, de misara, micomprendre les cultures. De ça plus mibaigné tao anaty zay ataoko hoe manomboka 12 taona jusqu'à 15-16 ans zany zay nanomboka tena nandray micro nanao. L'alcoolisme moa zany mety hoe nanamora zavatra koa tamin'izany namana rehetra niaraka efa tao anatin'le tontolo bien avant anahy moa zany. Ohatra hoe DJ Mr T, MBL, Sly, Carnage tamin'izany. De reo nefa tao anatin'le izy, de reo namola vola. Reo no nijerena ny zavatra nataony moa de après lasa miteraka an'izay lasa fitiavana an'le mosika sy ny rehetrarehetra zay avy eo le izy. Donc du coup tovolahy zany niditra tanatin'ny label zany tamin'ny voaloha? Non, même pas label satria à l'époque tsy mbola misy resaka zany fa hoe tena groupe nisy ny groupen'ny MBL ta à l'époque hoe Radical Posse zay. De zay posé en radical zany hoe sa nisy bandy teo amin'ny vitsivitsy zay zany a. Mpanaraka ny Sala rehefa ohatra hoe manao live, manao mizatra miditra studio et tout, de manaraka squat miarakaraka amin'ny zalahy sady mijery koa tamin'izany efa manomboka mijery ohatra ny ahoana fanaovana zalahy le revy ohatra ny ahoana ny surtout le tontolo satria zavatra vaovao le izy misy le tena zava-baovao be zany rap zany tamin'ny malepoka tena tsotriny am'izao manko izy efa tsy mila zavaina intsony fa tamin'izany izy tena zava-baovao mbola mila zavaina rehefa ohatra hoe miakatra plateau de mbola mila manazava be hoe fa ahoana tega netombohan'ny rap nanao ahoana sy manao ahoana. De zavatra zay no hitako hoe ohatrany hoe rehefa comparena manko ny am'izao sy ny amin'ny taloha de hoe inona maninona le génération taloha ohatra tsy tena navita nanao zany satria justement mbola nametraka le génération am'izao manko efa mamanta ambonina an'lizy fotsiny efa ataoko hoe raha ohatra hoe efa ataoko any amin'ny 6e génération, 5e génération na mpanao rap any zany zao ny génération am'izao io zany raha hoe rehefa nanomboka le rap teto amin'ny Madagasikara zany de tao anatina période ny rap américaine sy ny rap français tena hoe teo amin'le summum sy le âge d'or mihitsy. Teo zany teo amin'le âge d'or ny hip hop américaine sy ny hip hop français zany no nanomboka niondana rap ny gasy taty Madagasikara. Madagasikara anisan'ny pays africain voalohany niondana rap zany koa manko mila fatarina amin'ny tantara koa. Ny olona vitsikely no mahafantatra an'izany fa pays ohatran'ny Madagasikara, Sénégal, ohatrany reny anisan'ny pays voalohany nitondra ny culture hip hop. Ataoko ohatra hoe akaikitsika zao Mozambique sy ny zavatra ohatr'izany mbola taty arena be zany niondana rap mbola tsy. Ataoko hoe mety efa nisy 10 ans ana rap teto Madagasikara zay vao nisy tany amin'ny firenena sasany reny. De tamin'izany le zany tena mbola hoe matanjaka be le rap de ce qui fait zany ohatra hoe itsofoka ao anatin'le mouvement zany tsy maintsy à la hauteur an'le zavatra koa. De zay ny importance ny resaka écriture tamin'izany. Tamin'izany zany tsisy miresaka hoe ohatra hoe mahay mirap be io bandy io. Tsisy miteny zany fa ny fitenin'ny bandy hoe mananoratra be ny bandy, mpanoratra be ny bandy zany. Ça veut dire zany hoe mahay mirap any izy équivalent zay fa tsy nitenena ohatran'izay le justement fa l'importance des textes. De nanomboka mihira de zay koa le izy hoe rehefa nibetsaka le mpanaraty an'le Radical Posse zany hoe le groupen'ny MBL sy DJ Mr T à l'époque de lasa hoe allo manao Carnage. Nanangana ohatran'ny collectif fofo anankiray ndray zany. Satria tamin'ny mpanaraty tamin'ny olona manodidina anay tamin'izany misy bandiny Daop, misy bandiny Degamtse, anisan'ny groupe tamin'izany ohatra hoe Quincy reny. Am'izao Ratio Daop tao anatin'ny Carnage koa tamin'izany. Misy teo amin'ny 12 teo ny membre ny Carnage à l'époque tamin'ny fiforonany ataoko hoe tamin'ny 96-97 tany. De rehefa nanomboka teo moa zany izy collectif après rehefa tady amin'ny début any année 2000 sy ny rehetra de be da be ny bandy koa no niparitaka no ny antony samihafa tamin'ny fiainana misy lasa tany andafy rehetrarehetra. De tamin'le olona 12 anaky 3 sisa sa 4 sisa ny taraiky.
De nanomboka teo zany zay nanomboka nanao SACMPL, nanomboka namorona ny fisage vaovao an'ny Carnage reo zany ataoko nanomboka 98-19 tagny. De natao kely le izy aloha amizay satria sarotra koa hoe miala avy amina groupe anankiray ngeda be zany de aveo lasa hoe fractionner groupe kely mony be da be koa le polémique à l'époque autour ny hoe izany hoe raha ataony Carnage ty izany leader an'le jiaby zany ta entre ampante tam'izany moa zany tsy hoe misatra rien de méchant zany fa c'est vous allez de rehefa nataony Carnage de lasa anisan'ny groupe mitondra genre vaovao tanaty rap satria zay misy le izy taloha zany ny hip hop zany taloha efa dénoncé zavatra fotona ohatra hoe mihaino ary zavatra koa manko adino amizao hoe ny rôle ny rap gasy hatramizay de efa poule foana efa midénoncé ny problème social sy ny be da be ny hira surtout entre 91 et 2000 miresaka afaka hoe raha anaovana recherche de miresaka anjara rehetrarehetra zany hoe ny ankamaroany rap gasy nandeha teto de rap gasy ny tolona foana dénoncer zavatra foana midénoncer zavatra tsy mety amin'ny société be da be mihitsy nataoko fotsiny hoe le fait hoe ny imposé ny rap gasy any anao manjery satria zany mbola combat hafa koa tam'izany hoe ny rap gasy tsy nalefa ny rainao manjery mihitsy ny premier ataoko hoe premier télé oui nandefa rap de ma TV à l'époque nisy émission hoe Top Ramon zay Patrick Ramon Zatovo tsy tadidiko ny anaran'le bandy mianime an'izay émission zay fa zany émission tao amin'ny ma TV anisan'ny tena pepsiry be zany isakala isan'ny rehetrarehetra Carnage anisan'ny groupe nanao live tao tam'izany de ma TV zany nanomboka vulgariser kely an'io kely fotsiny à l'époque fa ny tena hoe télé donc à partir de 2001 2002 taty ny télé hoe tena nanosika ny rap gasy zavatra historique zany tsy afaka lavina de ny RTA zany ny tena télé anisan'ny nanosika ny rap gasy hoe io mety hoe tsy hoe zay l'émission zany fa ny RTA ny télé voalohany nanomboka ny sokatra tamin'ny rap gasy zany amin'ny lafiny rehetrarehetra zay ny tena marina na que ce soit na émission na isan-karazany talohan'izay be da be nefa hainao manjery fa radio satria ny émission ana rap efa depuis 95-96 efa nisy émission ana rap foana tamin'ny radio fa le tena hoe le accès tany amin'le télé zany iny efa taty fahaparany an'ny 90 depuis 2000 taty zany zay tena hoe nifehatra tamin'ny hainao manjery ny rap gasy le télé koa en même temps à la recherche ana contenu de qualité koa satria zay anisan'ny zavatra nampiavaka ny RTA koa aloha tam'izany RTA tena tamin'ny andron'ny zoky italiana nitondra anazy iny c'est donc hoe période de 2001 jusqu'à donc 2007 tany 2007-2008 tany tena nanampy be ny mozika surtout rap ary za tena mahatsapa mihitsy hoe nanao zavatra be da be tao anaty rap ny RTA satria le be da be zany le préjugé hoe aza tsy lambotsy rehetrarehetra fa ny RTA koa namoaka an'le ohatry ny côté classe n'le hip hop gasy zay ngamba koa ny ilazana anazy Big Tovla considérez-nous la hoe old school mazava ho azy satria ianao zany efa haute génération am'izao ohatriny aloha old génération fara hoe ny olona mbola misy zoky be da be ao anaty rap mbola misy zoky lavitra be mbola misy zoky folo taona reo anaty rap de ina zany mahasamihafa anao en tant que old gen sy ny école na new gen zany à Madagascar mety hoe mahasamihafa mety hoe tsy mahasamihafa fa hoe nitovizana angambany nitovisa koa amin'ny génération sandrikely anaty rap amizao za araky le ndeneniko teo tam'izany nanomboka ny rap de za koa nizandry indrindra tao anatin'ny génération ny rap zany haiko tao zany le problème na manque na considération be da be ny bande hoe génération quoi hoe amizao miresaka tsara fa taloha tsy miresakaamy quoi taloha satria zalava ny rap taloha zany de zay koa le izy hoe rehefa amin'ny rap taloha de style am'le nefa des fois c'est pas une question d'ego ve satria ianao zany zoky de se permettre hoe za zoky nefa finalement tsy tokony manao an'izay toetra zay zany ny zoky
Non, amiko le satria zay le tiako atongavana hoe za zay ngamba ny avantage tana anaty le satria za niaina an'le zavatra zay de tsy tahiam-piaina an'izay ny olona ngamba. Tsy kanefa nge misy jeune mahatsapa an'izay côté zay koa hoe ny old gen non misy somary tena misy le satria za nge nahatram'izao ary mbola miresaka amina bandy be da be za mbo tsy teny hoe zany anarany fa misy bandy ao anaty rapy ataoko hoe génération anay hoe tsy tia zavatra na jeunesse am'izao zany tsy zavatra hitako hoe mampime izy ho anazy izy mampime anazy zany na zay. Bon, après moa zany ma éviteko le miresaka amina olona ohatr'ireny hoe matetika zany tsy lasa mampiditra zada négativa fotsiny amiloha fa le izy le problème arak'izay teneniko zay hoe raha le zavatra tamin'ny voaloha zany vitsikely de misy bandy se sentir hoe ka vitsikely le zavatra zao ny départany de misy bandy mihevitra anazy mihitsy hoe izy ny dadan'ny rap zany teto amiko le zavatra nonomboka no de tantara raha voadiny hoe misy olona ohatra misy miezaka amin'ny tantara de manadiny zavatra efa romotra be zala aso hoe be koa moa le olona amin'ny tantara koa moa zany alohan'ny tantara zay koa ny anany zavatra teneniko any zandrikely aty arina hoe alohan'ny mitantara zavatra be da be ny bandy ny boakely manana médiasiny rehetrarehetra tsy ny akamaroany le olona tantara lesany nge mbola reo ville reo daholo de maninona raha antanina le bandy am'le tantara mba tsy ho ampizan'le polémique diso misy koa mako bandy be da be mako ny ao anatin'le génération koa le fatako na le niteneniko zay hoe efa ela be ny nanjavana fa le te ho tantaraina hoe zay nge efa prapy zay nge nanao an'izao zay makatso makaroa zany efa tsy hoe le 20 tsony le roa zany am'izao fa zareo mieritreritra hoe le fait da hoe amoromorona tantara eo de zay nareo zao de mananina de justement koa le izy tsisy olona andanina contredire zany de lasa ohatrany hoe marina tantaraina satria masy be de be ny version kan version afaka samy manao version fa ny version publicaine mahafantatra anazy ny public rehefa mipublicaine any antanina hoe mipublic des années 90 ataoko hoe nanomboka de 94 jusqu'en 2010 rehefa antanina mipublic de fatany izy any rap izany tsy fa le ro mahafantatra hoe le justement le zalatsy ao anatin'le tantara zany satria tsy anisan'le nahazo an'izay ino ty zany hoe le avarapatana atao anatin'le mozika zay zany ary mbola reprochena anay am'izao zany hoe misy génération ana mpanao rap manko hoe reto ry reo foana misy hoe reo foana satria à l'époque zany ataoko hoe entre de 2000 jusqu'à ataoko hoe 2007 2008 tany même tête foana any amin'ny affiche après normal satria reo ihany koa no actif ao anatin'le zavatra reo no monsieur reo no comme justement le manday an'le sérieusement zany hoe atao di musique te atao sérieux de lasa miakasea zalahy zany le tsy voantso amin'ny affiche hoe foana moa to le ty foana de le ty de lasa mamorona problème par rapport am'zany la zavatra la l'izy nefa tsy idiran'le bandy atsona satria misy organisateur any l'organisateur no midécide hoe ianona atsona ianona tsy atsona fe tsy idiran'le bandy mihitsy le zany fa zalahy mieritreritra zany reo bandy reo zany vu que zalahy manana accès ao anatin'le monde de bloquer zalahy le akizy aty arena sy ny zay zavatra laviko mihitsy satria za raha misy ngambany ataoko hoe raha misy aty tena teneniko raha misy ny olona anisany hoe nanosika zandrikely nanomboka Sara mbola zandrikely tao anatin'le revy da resaka zandrikely de sa anisany nanosika zandrikely satria zaho araka zay teneniko zay za niaina an'le izy ako niany niaina an'le exclusion tao anatin'le mozika niaina ny hoe lapoay kely de tsy miteny niaina ny hoe rehetrarehetra hitako hoe tsy milay le izy tsy milay rehefa iainana le izy de ozy hoe za ve rehefa tonga amin'ny toera reto bandy reto de anoatran'izay an'zay zandrikely aty arina koa efa tsy mety le izy rehefa hitako hoe tsy mety le izy za miaina an'le izy de ozy hoe za tsy hanao an'izay fa au contraire za anosika ny ary ananako problème hatramin'izao zany zavatra zany positionnement ako amin'ny resaka hoe manao promotion an'le hip-hop aty arina e la koa miteny ohatra hoe miteny le jeune nitako hoe le problème am'le izy zany tsy itovizany le hoe ohatra hoe zany jeune de 18 ans 19 ans am'izao sy ny jeune de tam'izay 19 ans tam'izany tsy mitovy mihitsy tena tsy mitovy satria nataoko hoe samy miteny ary
reto le jeune amizao reto vao miteny na hoe miteny zavatra de vao tonga lery monsieur lehibe zay lehibe de mangina zala zay tam'izany tsy adolona zany plus ela mais plus firy taona miteny hoe olo lehibe monsieur tonga plus zay menimena mifahazo lantiky tenenina zany hoe zay zavatra zay le rage le agressivité zay zany hitako hoe tsy ampy am'le jeunesse ohatra fotsiny raisiko amin'io zavatra monsieur am resaka jeune Z am tolo hoe amizao zany zala miteny zay exclu anatin'le rehetra fa ty ahoana de exclure zany de ahoana zany de zay fotsiny constant atao zany fa inona le combat ahoana ievitena le exclusion rehefa ifampitoratoraka fado amy gendarme zany ery de vita le izy de rehefa anona de fa rehefa milamina le ohatrokay ala vita le tolo de rehefa hoe ahoana amizay ndresaka de mibayany amizay le zany jeunesse merci beaucoup au revoir donc io le fantanina rehefa inona zany le jeunesse ny ilaina rehefa itoratoraka vatiny gendarme sy androaka an'le flou zany de ilaina fa rehefa hoe apetrao amizay ny rehetrarehetra de nga vitany zazakely mitolo io fa mila fahaizany io mila makatsy makaroa mais mec attends pendant firy taona teo toko olon-dehibe manam-pahaizana daholo nitondra teo e fa nitondra anakaiza la zany le réflexion mila atao amizao zany fa tsy mila manaiky ty lembelembenana fotsiny hoe les messages ambadika an'le zay le teny koa le différence entre les jeunesse na isy le jeunesse amizao le jeunesse amizao zany ok misy an'le rage hoe makatsy maka fa rehefa ny fois rehefa miteny tsy fata lehibe anantokananareo maka miforitra fa inona ny tokony ny ampiforsa nefany zay le zavatra ovaina zany zay le fahasahiana zay mila toy zany moi je trouve koa zay koa ny erreuran'ny mila zavatra travailler jeunesse amizao mila mila satria le unité any zalangy efa eo e fa hoe atao inona amizay ny unité iny iny hitako eo ny tsy danzala hoe ahoana satria vita zany le izy ohatra lasa niongana ny flou zany tsy niongana koa raha fa hoe nakisaka ataoko natao on l'a mis de côté là. Après inona le zavatra mitranga akisaka koa le tanora taloha zany tsy de accessible loatra ny matos par rapport amin'ny tanora am'izao afaka mividy sy afaka mamokira rapidement zany mamoaka EP na misy ouverture kokoa zany be da be ny bandy to de même pro studio partirana bricolage na zavatra isan-karazany raitra sy ny rehetrarehetra eo de chaîne de maka lecteur na CD de ty maka tsy de le son ty miditra ty micro be da be zany le bricolage natao afahana mamoaka hira ary za rehefa mandinika le zavatra aby zao zany amizao be da be ny accès amina studio igny nataoko fotsiny hoe ny studio nizandrikely isan-karazany ny antranony any de tsy mitovy le lasa ohatrany hoe taloha zany important kokoa le travail na création sy ny ary satria matsapa hoe derrière sarotra ny production any de zany hoe tsy afaka hoe anao hira dimy oa zany atelo donc tu te dis hoe raha anao hira ray mila ataoko hira ray mahafinaritra ty afa-po tsara sy ny rehetrarehetra de amizao mety hoe misy bany manao mitsofoka studio zany androany de manao hira dimy izy satria zay les moyens fa afaka anaovana an'izay oui en termes de texte aussi satria taloha plutôt orienté texte ny rappeur nefa nan'izao plutôt mety hoe lifestyle mety hoe ambianceur fotsiny mety hoe miova ohatrany hoe zay mambiance fotsiny ka eo koa le indray ana ny fahitako an'iny resaka le be loatra le influence le mozika ivela taloha zany eo koa mbola différence anankiray taloha ny bande mihaino mozika américaine rap américaine rap frantsay fa rehefa anao rap de hoe anao rap ka zany hoe le le zavatra rehetrarehetra momba ny texte moa zany surtout satria zay ny tena moyen nahafantarana hoe rap gasy zany le zavatra atao tam'zany texte zany mila texte teny gasy mila ary teo le nampalaza an'le Bogota sy ny rehetrarehetra satria tao anatin'le resaka fanagasiana raha zany hoe mila texte tena hoe teny gasy ranoray pas d'argot pas de tsisy mampifangaro teny frantsay hoe manao rap gasy ataovy teny gasy ranoray zay moa zany zavatra contraire an'zala nataony carnage satria zany hoe tsy de tena hoe nitina zay satria libre be
afaka miteny gasy, afaka miteny frantsay, afaka miteny anglisy, afaka miteny tenenina zany anatin'le le zara tenenina. Satria zany taloha Pokipa zany anaran'ny Pokipa, Carnage zao Radical Posi zao anisan'izany surnom MC Pokipa satria le MPL c'est tout mirap tamin'ny teny frantsay à l'époque. De zany tsy nitiavan'ny mpanao rap gasy teto amintsika Radical Posi zany mihitsy na Carnage koa à l'époque satria rehefa niala an'le rap Pokipa de lasa le mifangaro de le style miala am'le thématika d'habitude ana rap gasy zany mivelatra kokoa amin'ny thématika plutôt sociale sy revy. C'est le RER hoe rap etan'ny revy tam'izany. Iny anay zany rap ataonay de etan'ny revy de mandeha brevy eo de miresatresaka zavatra sujet ohatra hoe ihany zao makatsy misy azo zao de après andao ananovana hira zany de ohatr'izay. Ohatran'izay zany plutôt le process na fanoratana satria le araka teneniko zay foana hoe le tsy afaka mieritreritra zavatra be da be en même temps zany satria fantatra hoe enao zany mahafantatra hoe raha eritreritranao hira ray enao manao azy hira ray zay rehefa problème efa ça va te prendre au moins 2 semaines. Ah ouais, 2 semaines. Parce que déjà entre les gars miaraka lavitra manao an'le izy le temps, tu vois, là-dessus, si tu es ordi performant, puis quoi, à l'époque, tu fais grave, puis tu as parlé de la cravée, c'était, mais là, tu vois, ce process, on a dans les. Et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération alors? Nouvelle génération, ça dépend, les c'est une nouvelle génération. Nouvelle génération, mais les nouvelles générations, il y a 5 ans. Nouvelle génération il y a 5 ans et les nouvelles générations il y a 10 ans. Parce que en ce moment, si mettez une regard personnel là, vous avez des RNTR, ALP, Oscar, Polo, Rémi. Polo, non, je peux pas on peut dire que Polo la génération est souvent Polo, Polo, première fois, Wanate, première fois, when I talk on Polo Nira, et va t'amener 2008. Ah ouais, 2008, hein. Et les mêmes générations, Polo, Koukar, tout, Jess Flaviwan, Riotia, et tu vois. C'était tous des gars, à l'époque, Tom Jimmy Boy daolo no anisan'ny postana zay métier amin'ny lycée de Saoul. Donc métier nanana studio amin'ny studio tao Ambopao tao tam'izay tout le monde tao manao tony rap savon mipetraka de amin'ny côté iny à l'époque de ao amin'ny gym ny andro piainana ao amin'ny gym manao de tao daolo nahitako an'ireny bandy rehetrarehetra reny. De teneniko hoe Polo kosa amiko aloha efa tsy génération intsony. Donc raha hoe reny, ohatra hoe Fabs Brown, ohatra hoe J Oscar, RNTR, tous ces petits zany Hernan T98, Iratsila. Reto comprendre hoe tsy zay le voix zany. Tsy le itovizana be le voix fa mila manana ny style, mila manana ny discours, mila manana ny personnalité, ny authenticité any amin'ny zavatra atao. Ça, en plus, maintenant, tout est visuel. Ouais, chacun fait ses visuels, chacun a son monde, son univers. Tu les vas me tirer dans la tonne là, ok, ils ont compris lesquels. Justement, les compréhensions, lesquels, lesquels, moment que la définition, la mille la définition, mais tu veux lesquels, les ton talent. Faire ça, la renzo, quoi. Renzo me comprendre lesquels. Fatan lise, ok. Fatan une importance en texte, fatan une importance en swag, fatan une importance en instrumental, fatan une importance en clip, fatan une importance en live, fatan. C'est des compréhensions les games. Moi, je trouvais ces gars-là, ils ont compris ça, tu vois. Ils ont bien compris avant les 500 années, tu vois. C'est-à-dire, ça t'a dit, ils tournent en rond, on a les autres. Et ils les mettaient, c'est que les avantages, on a les gens, mettaient ces gars-là, à cause la plupart, je sais, ça que RNDR, neveu, n'a pas de carnage. Ils ne mettent pas les pétons, on a les rap de qualité, parce que comment que les coutures importantes, on attrape.
À partir du moment où tu écoutes que de la merde, tu vois. Ouais, de la merde. Il écoute, il a où l'âme forgée. Parce que, je te mets devant toi, tu avais des 200 CD en arabe. On va dans la langue, ils aiment nous comme eux. Ils aiment l'aïe, on a donné mes simlaï, mes simlaï. Il y a l'avantage les générations tanières, les générations tanières, les gens tanières, les gens là, les diverses. Donc, ma part de ça, il y a des simlaï, si vous l'avez dit, les gens là, on est game dans le monde, parce que toi, tu as compris le game. Ça, n'a pas de fait de port d'année, de week international, parce que moi, j'ai compris le game bien avant, les Africains, Sasanko. Tu as Nissan Ouganda, Nissan pays africains évoluant dans notre week comme ça. Après Madagascar. C'est-à-dire les Avatazans, vu que les langages, les raps, en général, la méthode langage universel, les villages, c'est des langues mis pas de mage tamzo ma première dama fa da na wea génération nem mis pas de mage li tamzo t'es dans Marnalo, t'es dans ses frères, hein. Mais c'est triste parce que finalement t'es resté borné dans un truc jusqu'à peut-être jusqu'à ce que tu essayes. C'est des élèves mais là Arzain ma patungan le de bam zo ile saka old news na nous ça c'est mis pas de old mbula wana de ça tu mien ça na poikel na mais toi na tu là là quoi les riam nur le non ne va tamro pour ton la ça no ira fara na tele poikel traditionnel ça no là des agents ça tu vas moi je respecte nous l'amkande bon tout là il n'a pas ni message tu n'as pas nous là il s'est tiré un petit interview 10 années mais message tu quoi ni tanora ti ali non ada doutor non va per fare no ada to sérieusement ti am so fa ni fa ptona da net mila mi antietra niza tsuna mono musica mamoka musica manana equipa é important bi ona ti mi kemu dana io sfitare la red no fa mila tebe adam taba piolo va mula manota donc mila manana équipe man idnara ramrema que là zo mole resa tsiga to lo lande sakande génération anti-arena c'est quoi dit ko force de génération anti-arena za la manana équipe da wolle wulan tani tsiga to lena ça n'a pas comme mamula fulande da to donc mila tada za équipe da de fa on a les pop quoi mila mchero izanyarana miasa izantirana miasa izanu afaka manampa makanya mdetanjo na tina tungavano de sai sera kun tena important na tuno de mila mfanera sera manulda mila cool isco mouvement cool quoi à la page fa ni sulla ma fitch non tunan de négativité tornado quoi Esatto, se mila filarna, mila firna, dans les côtés, les cool attitudes, on a des mouvements. C'est comme un conseil à faire. Ça coûte c'était aptement mes conseils, l'autre, plus sauvé. Faut m'afficher quand les évolutions, les rêves, ne m'a pas tout gagné, c'est important de la tenue d'une équipe. Il faut nous cano musique de une équipe. Merci beaucoup, Toufla. Et nous sommes en PTP, on a accepté ni entrevue ainsi qu'à Sara quel est mon pantena non mon bani musique arabe c'est un univers magasijaga petit ni nar chantier ni resa jeza kairo la toi magasijaga ni ulla reta manuana ni mouvement rap nina zemanuana ni kultsana mindset za rap taida tamseya tandis fana tenana analewa ni ekipa famille za gatran mameza watra positive smafinatra wani tutu Sosano te mbola waf ni metwe tsy maintsy iverina ty aloha ianao e tsy maintsy iverina atao aminano va
ataontsika topic mihitsy hoe sujet ty sady mahafinaritra ho araka le teneniko teo hoe asa ohatrany ilaizany zao zany zatra ilaina be ao anatin'le tsika manko zao efa mibascule zany am'le resaka média digital zany miala am'le média traditionnel tsika zany de Madagasikara tokony olona ohatrany laha zao zany tokony misy zato ohatra zao hoe la hoe mampivela zany le zavatra fa tsy hoe la rery de refa misy be da be ny olona mezako anatin'le izy surtout anatin'ny tontolon'ny rap be da be ny asa sy ny zavatra mbola afaka développer na contenu anatin'io zavatra io de manentana ny mpiondana satria ny atao hoe mpiondana tsy voatery hoe rap foana tsy voatery anday micro ihany zany na atao hoe ao anatin'le tontolo efa afaka be da be ny zavatra afaka atao anatin'le écosystème teneniko teo zay de anjarany tsirairay no mijery zay mandrisy anazy hoe inona no mety mi-encourager foana io koa tontolo tsy mora koa surtout atsika dia Afrika sy Madagasikara en particulier fa matoa misy ny olona mahita lalana am'le zany de misy le lalana de ngamba zay ohatrany no important anatin'le izy de anjarany tsirairay no mitrandraka an'izay lalana zay sy manao zay effort rehetrarehetra ahafahana mandroso anatin'le refy zay ngamba ny afaka teneniny. Ça marche, en tout cas, merci beaucoup. Soza betsaka. Siksa be. On est ensemble.